iaraka hijery ten'Andriamanitra isika matotoko fahaenina dia ny andininy faraiky amby roapolo no irahantsika mamaky amin'izao androan'izao. Ny loha hevitra androany moa zany dia hoe aiza moa ny fonao, fa izay toeran'ny arenao dia any koa ny fonao. Zay toeran'ny arenao dia hoany koa ny fonao. Raha ohatra zany ka hazavainy io ilay fampianaran'i Jesosy tompo io dia hoe zay toerana anankiray misy zavatra sarobidy amintsika, hoe tena manan-danja be amintsika taka ny arena dia mazava ho azy fa tsy maintsy manaraka an'izay koa ny fontsika rehefa avy eo. Tsy maintsy manaraka n'iny ihany ny fontsika, tsy maintsy miaraka amin'iny mipetraka aminy fontsika. Ohatra fotsiny zao, tsy haiko nareo fa betsaka ny olona no mampirim-bola ao an-tranony. Tsika malagasy moa na dia hoary ny banky dia mampirina ao an-trano ihany tena hay. Ohatrany tsy mahatoko hoe so misy maka ao dia alaina ary ty vola dia ampirina ao amin'ny toerana anankiray miafina ao an-trano. Fa isan'andro dia inona ny ataon'ilay tompony vola io? Ao ihany na maso, sao dia lany gadradraka, sao dia nisy naka, sao dia nisy nangalatra, sao dia nalainy ny ankizy. Isan'andro areny andalana misy fotoana aiza ny fony. Otrinona moa zany ilay izy eo zay, ary hatramin'ity volany ity tokoa moa otrinona moa zay ilay tahiry mipetraka dia ao ilay fony. Ino no eritreretana matetika? Tsy misy fotoana mihitsy hoe adinina ny fisin'iny, tsisy fotoana nge na inon'inona na ao anatin'ny fahoriana be ary izy hoe tena ory tena tsy afa-mijery ny manodidina ntsony. Ny any tadidiny tokana dia hoe ao zay ny volako amin'ny fitoerany aho, mbola miandry ao izy zay, mbola ho jereko ao zay, satria le zavatra manan-danja amintsika zay toeran'ny arenanao, zay toerany zavatra sarobidy aminao zay everinao hoe arena dia any ny fonao. Betsaka ny olona no zay no andraisantsika ny vola hoe tena zavatra manan-danja tena arena dia any ny fon'ny olona lehibe. Dia zao zany ny zavatra misy amin'le fanompoana an'Andriamanitra dia azontsika ka nalesona ihany koa io tenin'Andriamanitra io hoe zay toeran'ny arenanao dia any koa ny fonao. Ny fanontaniana apetratro zany androany dia hoe ny fonao ve any amin'Andriamanitra, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, any amin'ny fiainana mandrakizay, any amin'ny ara-panahy, sa ny fonao ve eto an-tany, eto amin'ilay zavatra mandalo, eto amin'ilay hoe mandalo zao fiainana izao sy ny filany eto amin'izao tontolo izao? Aiza moa no misy ny fonao? Ny mamaly an'izay fanontaniana izay dia tsotra fotsiny, arakaraka ny jerevanao an'ireo zavatra anankiroa ireo no mamaritra hoe aiza moa ny fonao. Misy karazana kristianina mieritreritra izy fa ny tena arena dia any an-danitra. Misy kristianina zany ohatr'izay niaza ny tena arena dia any an-danitra. Rio dia mifandray amin'ilay fanorana kely nataon'i Jesosy hoe misy lehilahy anankiray zay nandeha namaky tanimboly indray andro. Dia rehefa namaky an'ilay tanimboly ilay lehilahy dia inona ny zavatra hitany tao? Nahita trésor izy, na arenana fenina. Dia nanomboka nandohalika izy angamba, dia nanomboka niady dia nahita ndry ty tena misy arenana fenina tao amin'ity tanin'olona ity. Dia zao ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra hoe lasa izy nandeha dia nivarotra ny fananany rehetra mihitsy, na ny volamena zany, na ny volafotsy zany, na ny kisonopiny zany, na ny omby, ny fananany, ny tanindrazany namidiny daholo. Dia rehefa azo ny vola vidin'ireo, lasa amin'izay izy nakany amin'ny tompon'ilay tany manao hoe zao ramose vidiko avolo enina ny vidin'ny taninao. Ohatriny namaro tanao tonga dia avolo enina zay ny ameko fa tonga dia mehoan'ny ty raha manomboko zao. Ataontsika ny akta devant alao aty satria nisy an'ilay arena tao. Amin'izany le nananany tsy manan-danja no io arena hitan'io, ny omby, ny kisoa, ny volamena sy ny tanindrazana sy ny entana tao an-tokantranony tsy nisy nanan-danja, fa ny tena nanan-danja dia io arena vaovao vao hitan'io. Natonga azy nandany ny fananany, ary na dia mbola tsy azony ary io
dia za mino hoe rehefa matory io lehilahy io amin'ny alina dia manonofy an'io ihany zay le arena kely sao dia mba nisy mpandalo hafa ary ka nahita n'iny koa dia lasa ndray izy mifoa amin'ny 12 alina inona ny ataony miaraka amin'ny angady dia mbola manototra ihany ao totorana tsara misy aloha mba tsisy ahita dia asiana zavatra mahasositra eo asiana fakofako tsilo amin'izay tsisy olona mandalo mihitsy eo amin'ny toeran'io hoe ao ny fony namidy ny fananany rehetra dia nalain'ilay tena harena misy kristianina ohatran'izany hoe tao amin'izao tontolo izao izy taloha nanana ny fiainany manokana izy nanana izay mety hoe veriny hoe harena izy teto amboniny tany fa rehefa nahitany Jesosy izy niona tamin'i Jesosy dia natsapa hoe manan-karena mahita azy zay nge le hirantsika manan-karena ho manana azy valy maminy reao firana 34 ka misy kristianina tena firana 34 izy halleluja enganefa hainao zany firana 34 zany hoe manan-karena manana azy nenireo le karazana kristianinareo zany dia niazo ny tena harena dia Jesosy nahita harenana fenina navelany daholo ny zavatra tsisy zavatra manandanja aminy intsony zao fa ny tena manandanja aminy dia Jesosy nofinofisiny Jesosy ny resadresahany ozy izy miaraka amin'ny apôstôly Paul manao hoe fa Kristy no antony havelomako halleluja misy kristianina zay Kristy ny antony havelomako izy zao ny tena harena dia aiza ny fony any amin'ny Jesosy ny fony any amin'Andriamanitra ny fony ny sainy rehetra ny momba azy rehetra dia any amin'ny Jesosy no centre d'intérêt ny fiainany Jesosy no ivo ny fiainany miodikodina eo amin'ny Jesosy daholo zay ataony rehetra rehefa mifoha izy ny maraina dia Jesosy zay aloha tsisy resaka ankoatran'ny Jesosy tompo fa dia Jesosy zay ny zavatra ataony rehetra dia fanaraka amin'ny sitrapon'i Jesosy vety ahoana aloha ny hevitr'Andriamanitra tena sitrapon'Andriamanitra ve sitrapon'ny raiko zay ny andany sitrapon'ny tompo ve sao dia mampalahelo ny fanahy maro Andriamanitra ny tena zay satria any le arenaka dia any ange zay no mahatonga azy ny tena andanin'ny fotoanany dia mazava ho azy hany ny foniko hany ange ny fony dia Andriamanitra no andanin'ny fotoanany raha vantany vao manana fotoana sy fahafahana izy efa asan'Andriamanitra zay no atao raha vantany vao manana fotoana izy dia inona ny vakiny baiboly ny vakiny rehefa manana fotoana raha vantany vao manana fotoana izy dia ny resaka amin'Andriamanitra ny mamaika azy ny fiainany rehetra dia Kristy no antony ny havelomako satria izay hitoerany ny harenanao dia any koa ny fonao rehefa Jesosy no ataonao tena harena dia any amin'ny Jesosy ny fonao ry havana zay manatrika tsy afaka nitian'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fanainao rehetra raha vao mbola tsy tena izy no harenanao fa rehefa Jesosy ny tena harena dia ho tia azy ianao akafy ny fanompony ianao atsiaro sambatra manana azy ianao ary na inona dia ohatrany hoe jerenao fotsiny fa Jesosy ary ny olona tahaka izany dia misy an'ilay tenin'Andriamanitra anaovaka itsika eo amin'ny filazantsarany Lioka toko 7 dia ny andininy 20 dia zao no ampianaran'ny tompo Jesosy atsika manao hoe kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy fa mifaly ny anaranareo kanefa aza mifaly satria manaiky ianareo ny fanahy fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo rehefa Jesosy tompo no tena harenanao rehefa Andriamanitra no tena harenanao rehefa ny famonjena zay noraisinao tamin'i Jesosy no ataonao hoe harena lehibe indrindra noraisinao tamin'ny fiainanao dia hifaly no ny famonjena ianao hoe aza mifaly satria manaiky ny fanahy fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo ny kristianina manaiky fa Jesosy ny tena harena dia anana ampy-pifaliana tsy akijanona izy
na inona dia anana ampim-pifaliana tsy akijanona izy ao anatinao, dia io le hoe voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ry havana izay manatrika eto, raha ny lanitra nge ny tena arena ho anao dia ho faly foana ianao satria efa azonao le tena arena. Hitanareo rehefa misy zavatra sarobidy manandanja be hoe irin'ny olona anankiray amin'ny fiainany, ohatra zany hoe inona re ny sarobidy indrindra ohatra hoe Zakaria zany. Hatreto zao ny Zakaria dia menareo fa tsy le tianareo teneny diplôme hoe azo diplôme manandanja. Dia rehefa azo le diplôme dia ahoana pozy mitomany be izy azoko indray le diplôme fa ahoana raikitra amin'izay fety etsiketsika voafantatra fotsiny hoe azo le izy na mbola tsy ampelantanana ary dia fa falifaly miantso any rakoto miantso any rabe manao an'izao tena faly ary raha misy zavatra mbola sarobidy kokoa noho izay ary mety iriny. Inona reny mety iriny sarobidy kokoa noho izay vehivavy rehefa azo le ino le manandrasaka efa ela na anaiky ihany izy fa akory ny afaliana azo falifaly nao mariazy amin'izay nao mariazy faly ohatr'izay nge le izy raha tena heverinao hoe ny lanitra ny tena arena, rehefa azonao ny lanitra tokony ho faly foana ianao. Halleluja. Tokony hatsiaro tena sambatra foana ianao fa ny kristianina tsy matsiaro hoe faly sambatra miadana nefa manana ny fiainana mandrakizay dia mbola tsy Jesosy ny tena arena amin'ny fa mbola mitady zavatra fizy zany. Fa ny kristianina hoe ny tena arena dia Jesosy, ny tena arena dia ny fanjakan'Andriamanitra, ny tena arena dia ny fiainana mandrakizay. Dia araka io tenin'Andriamanitra io hoe mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Enganery havana eto amin'ity toerana ity andro any hariva misy olona tena zany mihitsy ianao hoe ny tena arena dia efa azonao, ny tena arena dia Jesosy. Noho izany ianao dia olona mifaly, olona mahery, olona mideran'Andriamanitra, olona faly satria efa azonao le tena. Aiza marina tokoa ny fonao, efa ao an-danitra ve ny fonao sa mbola any toeran-kafa? Efa any amin'ny Jesosy ve ny fonao sa mbola any amin'ny toeran-kafa? Fa raha tena arenanao Jesosy efa faly ianao, fa tapitra, efa tsy mitady zavatra hafa intsony. Zay no mahatonga ny olona tena manana ny Jesosy marina tsy mitady fameno Jesosy intsony, tsy mitady intsony, efa ampy, efa le rangaly ao anatin'le fanoharana kely. Nahitan'le arenana fenina teo mozy nareo mbola eritreritra ve izy hoe mbola andeha vidiko rangahy ny tanimbary ny Rabe Faria, alao rangahy ny tanim-bolobo raha zanakoto mbola vidiana. Mialatsiny raha sendra zay no naranao natringe zany manana tanim-boloboka ianao zany za tsy manana, fa tsy mieritreritra tsony izy hoe hividy an'izany. Efa azon'iny dia ao amin'izay ny fony, ao amin'izay ny fony. Azoko le tena arena, azoko le tena. Zay le ira vehivavy mendrika hoe azonay Jesosy ka tsy avela. Afaka tena hira niniriny ianao raha tena Jesosy no tena arena. Fa raha mbola tsy Jesosy no arenanao lehibe indrindra noho ny arena rehetra dia ozy ianao hoe azonay Jesosy fa afaka avelanay fa mbola misy hafa anankiray mbola ilainay. Ry havana izay manatrika eto izay toeran'ny arenao dia amiko mifinao efa any amin'ny Jesosy ve mifina. Zay ny karazana kristianina voalohany. Ny karazana kristianina faharoa kosa indray zao dia mazava ho azy amin'ny maha-kristianina azy manana an' Jesosy izy mino an' Jesosy hoe tombo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Nanaiky izy fa maty ho azy Jesosy efa mety efa niala tamin'ny asa maty izy ary nandeha tamin'ny asa velona miaraka amin'Andriamanitra, fa mbola tsy Jesosy ny tena arena, mbola mitady zavatra fanampiny izy. Misy zavatra mbola tsy ampy, mbola raha ny tena marina mbola eto an-tany ny fony, mbola eto amin'ity zao tontolo zao ty ny fony, mbola miraikitra eto ny fony. Ary misy tantara anankiray ao anatin'ny Baiboly ao tao amin'ny tanàna ny Sodoma sy Gomora. Nisy fianakaviana tao, Lota no anaran'ilay ray mpianakaviana
nanambady lota ny anarany dia vadiny lota, ary nananjanaka izy ny anarany dia ny zanaky lota. Dia rehefa tonga ny fotoana tafakana tany amin'Andriamanitra ny antsoantso sy ny fitarainany tany, na ny tany ary nge miantsoantso sy miresaka amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe mba mivavaha ihany ny tany ary malala mivavaka. Ny antsoantso ny tany ny resaka tamin'Andriamanitra tena enjana ny fahotan'ny olona. Tonga Andriamanitra nanao ny constat hoe tena tsy lasa tsony ty ratsy ny olona, tena farak'izay ratsy ao anatin'ny faratsiana sy ny fiainana maloto. Tapa-kevitra ny tompo noho ny fitsarana marina amin'Andriamanitra masina azy andringana ny Sodoma sy Gomora. Lota mianakavy nefa vadiny Lota sy ny zanaky Lota mipetraka tao amin'io tanàna io. Fa reo anefa isaoran'Andriamanitra aloha fa reo nanaiky an'Andriamanitra, reo natahotra an'Andriamanitra reo na dia mipetraka tao amin'ny tanàna ratsy tao ary. Dia ozy Andriamanitra hoe zao hovonjena ianareo. Sanatria amin'Andriamanitra no handringana ny olona marina fa hovonjenareo fa izao mandehana mandoso taingana fa hilatsaka ny hafa fa ny an-danitra handringana ny tanàna. Dia eny an-dalana aza mierikerika na misy inona na misy inona, na maheno inona ianao, na misy miorakoraka, na misy miantsoantso, na misy mirefitrefitra, aza mierika mihitsy fa vonjeony ianao. Miazakaza mafy dia vonjeony ianao. Lasa nentina nenta kely mety savatra kely sisa ny azo nentina. Tena nomboka nandositry Lota manaraka azy ao ny vadiny sy ny zanany vavy. Dia niazakazaka ireo, nanomboka niazakazaka ireo. Dia zay fa nisy zavatra poka ndray mpandeha po niazakazaka ndray tototo isaka misy midoboka dia misy anankiray amin'ny folo izy ireo doboka miaraka amin'izay fodoka vadiny Lota eo mieritrery vereo ny volamenako zay. Andriamanitra maty eo ny volamenako nividiko 24 carats or pur avy any Maheva tanàna. Zao ao zay ny volamenako. Ay, ao ny akanjo mariazoko zay tavelinao maty ao zay rano. Larangaloha jerena hoe ahoana ny tena izy mitodika ny anao. Ary voambarany tenin'Andriamanitra hoe teo eo ihany dia nivadika fongatsiry izy. Tantara tena marina zany hitantsika eo amin'ny bokin'ny Genesis. Ry havana izay manatrika eto, inona ny antony? Ny fony mbola tsy tena tany amin'Andriamanitra. Lota afaka nahafoy ny fananany rehetra, afaka nahafoy izay teo am-pelantanany, namonjy ny ainy fotsiny, dia afaka nanantenan'Andriamanitra, dia lasa tsy nitodika. Fa ny vadiny Lota kosa tsy ampy azy zany hoe novonjen'Andriamanitra zany hoe tsy naringany ianareo, tokony ho very, tokony hijaly, tokony ho potika ny fiainany. Tsy ampy ny vadiny Lota zany fa mbola nila mitodika indray. Nalahelo ny volamena, nalahelo ny biby fiompy, nalahelo ny tanàna tsara tarehy angamba sy ny sisa tamin'ny fony. Misy kristianina ohatran'izany koa hoe ny fony dia eo ihany Andriamanitra fa mbola miraikitra eto an-tany ny fony, mbola miraikitra eto amin'izao tontolo izao ny fony. Fa misy apahany ngeda be zay tokony ho any amin'Andriamanitra mbola miraikitra ao amin'izao tontolo izao. Satria nahoana heverina hoe mbola misy hareny eto amin'izao tontolo. Zay ngeda heverina hoe mbola misy hareny eto dia mbola miraikitra ny fony, mbola tsy mety ny fony, mbola misy zavatra maka ny toeran'Andriamanitra. Raha ny tena marina dia manompo sampy mihitsy izy. Zay ilay izy. Ny sampy dia tsy izay heverintsika ho sampy ihany akory, fa ny sampy dia izay maka ny toeran'Andriamanitra rehetra. Na volo io, na inona io, na inona, na ny asanao ka maka ny toeran'Andriamanitra dia sampy zay. Ary zay no mahatonga ny Baiboly arovo ny tenanareo amin'ny sampy. Dia mbola miraikitra eto ny fony, mbola tsy afaka eto ny fony, mbola tsy mety amina mihitsy aloha fa mbola eto ny fony. Any ka na dia hoe voavonjy ary izy dia faly ihany fa pas plus que ça ozy ny vazaha. Mbola misy zavatra tsy ampy ao aminy ny tena zavatra tena hitondra fahasambarana ho azy dia hoe izy manompo an'Andriamanitra dia lasa manan-karena be. Zany hoe rehefa fotoana kosa aloha manan-karena ny ava-tena faly a Jesosy amin'izany.
rehefa tena manan-karena, tena ananako le ohatran'izao, ananako le ohatran'izao, dia eo izy miandry ny fifaliana, ny arena mety tsy tonga ihany, mbola eto ny fo, mbola mitodika izy. Tena mba faly rehefa mba milamina daholo le ohatr'izao, marina fa mivavaka aloha manana an'izay, fa mbola eny fa leo riavana izay manatrika, mbola eto le fo mbola eto amin'izao tontolo izao le fo, ary zany mahatonga ny Baiboly hoe aza ty zao tontolo izao fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Ny fireketan'ny fonao eto amin'ity zao tontolo izao ity dia fandrafiana an'Andriamanitra. Tsy tokony ho eto tsony ny fonao, eto tsika, miaina eto tsika, mivelona eto tsika, miasa eto tsika, monina eto tsika riavana izay manatrika eto, fa tsy tokony ho eto tsony ny fontsika, fa tokony efa ho any aman'Andriamanitra, any amin'ny tompo hoe Kristy no antony havelomako. Taovy amen na mafy. Misy vahoaka ao anatin'ny Baiboly andeha ho jerena, filazan'ny tsara ny Jaona toko fahenina dia vakina ny 9:20. Alova atomboka amin'ny 9:20. Rehefa nahita azy teny ampitany ranomasina izy dia hoy izy taminy, rabe oviana ny tonga teto ianao. Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahita anareo famantarana, fa noho ny nihinananareo ny mofo kavoky. Aza miasa azo ny hanina mety ho levina, fa ny hanina maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tomboka azy. Reto vahoaka reto dia te hanaraka an' Jesosy, ary raha ny tena marina mitady amin'i Jesosy mihitsy kosa aloha ry zareo ndray andro talohany io reo vahoaka reo dia niala tany amin'ny tanana misy azy avy nandao ny asa, ny tokantrano, ny fiainany dia nakany amin'ilay toerana anankiray tsisy ininona notorian'ny tompo teny, mihaino ny tenin'Andriamanitra. Tsara aloha zany le toe-pony tany am-piandohana, fa rehefa avy eo ny hariva ny andro dia nisy fahagagana be ny tranga, satria mofo dimy sy azan-drano roa nahavoky be dehibe 10:00. Gaga ny vahoaka rehefa nahita n'ilay famantarana dia nitao an-tsainy ny akabeazany dia hoe raha miaraka amin'ity dia ho voky foana. Tonga dia ozy ny anankiray hoe veloma ianao ry patron masika be, tsy miasa tsony aza zao miaraka amin'i Jesosy mofo azan-drano efa rekiko hoe ny divay ho nefa nio sady isotro divay zany nina mofo nina trondro. Inona indray ny raiky veloma ianao ry patron masika be, tsy miakatra antsony ara-pitso dia tsy miakatra tokoa ange izy, fa lasa izy nanenjika amin'i Jesosy rehefa avy eo ny apitson'iny. Sasany ray manao hoe zany ragaga fitahina, mofo be dehibe, samy mitondra mody zay maly androany ngamba tena tsy haiko fa raisy-bikavy indray nentina mody. Lasa nitady an'i Jesosy, vitso no mba nieritreritra hoe Andriamanitra, Andriamanitra miaraka aminay, ty marina le Immanuel, ty marina le zanak'Andriamanitra, andeha hanompo azy, andeha mba hibebaka, andeha mba hiala amin'ny ratsy, andeha mba anantona azy mba azo famindrapo amin'izay. Fa tena mahagaga zao famantarana zao, tsisy nieritreritra n'izany, fa nieritreretiny dia ny eto an-tany, tsisy nieritreritra ny any an-danitra, tsisy nieritreritra n'le maharitra, fa le zavatra mandalo, le mofo mahavoky, le hanina mahavoky, le zavatra osotrony, le nilain'ny tenany sy ny fiaina, zay ny tena ny matimatesan'ny vahoaka. Fa adinony vahoaka ninana ny mofonaina sy ny ranomaina tao amin'i Jesosy. Adinony vahoaka hoe misy arena mihoatra lavitra noho ny mofo sy azan-drano azon'i Jesosy omena azy, dia fiainana mandrakizay. Zay mino ao ny tompo dia na dia maty ary dia ho velona indray, tsisy nieritreritra n'izany hoe hitsangana indray ao ambadiky ny fahafatesana ho any amin'ilay tena arena dia ho any amin'ny tompo. Fa ny fony izy menakavo ianao dia tao amin'ny mofo, tao amin'ny azan-drano, tao amin'ny kibony any. Misy ange kristianina rehefa miondrika ianao dia inona niny azo rehefa miondrika manahirana mihitsy, kiboky foana aloha hitao. Reo vahoaka reo tena zany mihitsy, zao ihany kibo dia ny kiraro zay ihany hitany ny momba azy. Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra hoe mba asandrato ny masonao any ambony any misy arena tena tsara,
misy arena mihoatra noho ny tena arena tokony ho an'ny fonao. Amen. Izao tenen'ny tompo tamin'ny vahoaka, tady ahy ianareo, tady anao mihitsy zay tompoko, saingy tsy nolo efa mantarana fa vokinareo dia mbola mitady mofondray. Ny olona tsy manao an'i Jesosy ho tena arena dia anao an'i Jesosy ho fitaovana fotsiny angorona karena. Renao ve zany e? Ny olona tsy mametraka an'i Jesosy ho tena arena, le arenana fenina, araky ny fampianaran'ny Paoly hoe mitahiry zavatra sarobidy ao anatin'ny vilany tany, rakitra sarobidy ao anatin'ny vilany tany. Tsika le vilany tany ary misy rakitra sarobidy, misy Andriamanitra le tena arena, Jesosy le tena arena, ny famonjena ny tena arena. Fa ny olona tsy manana an'izay toe-tsain'izay dia anao an'i Jesosy ho fitaovana angorona karena fotsiny. Zay ngeny amin'ny vahoaka e. Tia raha miaraka amin'le zalahy io tsika, teny foana ny kipotsika, ndeha anaraka azy. Tsy ny andry atsona akory fa ndeha anaraka azy. Amin'izay tsika voky mofo, hady mety miova isan'andro, mety mena-kely androany dia mofo gasy rapitso, dia zao andeha anaraka azy mba ho voky isika. Misy ange kristianina e mampalahelo fa ny antony anarahany an'i Jesosy ny tena mibahana. Ao ihany le fiainana mandrakizay fa mbola mila angarongaronina ny ambanimbany fony any, mbola mila fofoazina matetetika manao hoe tsika neka tsy atao tany mandrakariva e, any anatinaty ndraindray efa very any anaty zordira ny fony any ny fiainana mandrakizay. Fa ny tena mahazo vahana ny fony dia any amin'ny zavatra ny tady, ny ampahomby azy, ny atoizao azy, ny atonga azy anana ny fanambinana. Dia Jesosy lasa fitaovana fotsiny sisa. Azonareo, fitaovam-pitahina, fitaovam-pahombiazana, fitaovam-panambinana, fitaovana mpandrotsaka zavatra, fitaovana fotsiny. Fa ny olona mametraka amin'ny tompo kosa ho tena arena, tsy mba fitaovana Jesosy fa Jesosy ny tompo. Izy no mpanapaka, izy no mpandity, izy no mpandrindra. Zay tiany no atao, ny sitrapony no atao, tsy ny sitrapoko, tsy zay mahafaly ahy, tsy zay mety amiko, fa zay mety aminy tompo. Halleluja. Arivo ange hita e, na ny mivavaka ataon'ny kristianina reo dia hita. Ny kristianina tena mametraka amin'ny tompo arena ary aminy ny fony, na ny vavaka ataony ary ny tena betsaka mivavaka ataony dia momba n'izay ihany, momba ny ara-panahiny, momba ny olona very, momba ny sitrapon'Andriamanitra, momba ny fideranan'Andriamanitra, momba ny fa ny kristianina manao an'i Jesosy ho fitaovana. Taio asosoa dia ny taranako, dia ny momba rehetra, dia hatramin'ny zafim-paladiako lanerina any dia hoentiko daholo. Taio zay fa zay manompo anaoko, asosoa zay rehavana zay manatrika eto. Tsy lavintsika efa mitaha Andriamanitra fa ny fotsika tsy tokony ho any, fa ny fotsika tokony ho any amin'izay. Hitanareo manasafidy ianao, ny safidy raisinao na le zavatra ataon'Andriamanitra no mpanjininao, jerenao le zavatra ataon'Andriamanitra na Andriamanitra. Ray amin'ireo tsy afaka mijery azy roa ny masonao, fa na ianao hibanjina an'Andriamanitra na ianao hijery ny zavatra nataon'Andriamanitra. Adio fa le faharoa mety animbanao, fa ny fijerenao an'i Jesosy zay ihany no tena azo antoka ampiorina anao hatramin'ny ampitsoranao. Zao ane rehefa any amin'i Jesosy ny fotsika, ny fifalitsika dia ny fiainana mandrakizay. Efa anananao le fiainana mandrakizay. Raha mbola eo le fiainana mandrakizay dia ho faly foana ianao. Tapahana daholo ny tongotrao sy ny tananao rapitso dia aninona ihany ianao? Faly. Mbola ao le arena. Azonareo, ohatran'le nisy trano misy namaky, tsy hitan'le mpangalatra le tena arena, mikorontaniny fotsiny dia lasa izy nandeha adininy ny sava tao ambaniny tsy tao, nefa tao le lakilely le vatakely atsy ananinatsy. Faly be le tompotra, ny olona mahita ny trano mikorontana, ndray tena tsy matahotra an'Andriamanitra, fa izy tena tsy lasa. Ohatran'izany mihitsy le kristianina Jesosy ny tena arena. Ninona zava-misy ao dia faly foana izy, na misy na tsy misy.
araka le tenim-pony mahainy zavatra rehetra ao am'le mampahery aho naony izy miaraka amin'ny tompo faly voky izy miaraka amin'ny tompo faly finaritra izy miaraka amin'Andriamanitra faly tsy finaritra izy miaraka amin'Andriamanitra maninona izy faly izy velona izy miaraka amin'Andriamanitra faly maty izy miaraka amin'Andriamanitra mbola faly ihany izy any ary izy ny tena mifaly satria miona amina zay nge i Jesosy ny anton'ny havelomana dia jereo tsara nge Paoly nanoratra ny Filipianina Paoly tany an-tranomaizina fa faly foana izy ary raha ny tena marina ny olona any an-tranomaizina aloha no mpahereziny azonareo raha ny tena marina hoe mahereza fa zay ny fitondran'Andriamanitra ka tahoana fa dia ao aloha ianao an-tranomaizina dia anatitra sakafo isan-kerinandro zay mahery anao zay manohana anao fa Paoly tsy nanaiky an'izany ao anao koa zany mampiherezinareo fiainana mandrakizay fa azoko inona fampiherezana ileko tsony efa nanako le tena harena zay fa matorina sy famonony romanina eo avelao avy zay ho avy fa za mifaly satria efa ato ny fiainana mandrakizay ary lovaiko zany rehefa miala eto zany ny fifaliana dia tsy miova izy manompo ny tompo foana fa ny olona tsy mifantoka any amin'Andriamanitra ny folo zany hoe mbola tsy Andriamanitra ny tena harena rehefa tsisy tsony ary ny mofo tamin'io fotoana io mantsy tsy nanome mofo tsony ny tompo hoy Jesosy hoe za tsy hanome mofo tsony fa mofo hafa ny tiako omena dia ny mofonaina sy ny ranonaina ny nofoko ny fihinana ary ny rahako ny fisotro rehefa nahinao an'izay izy menakavy lasa daholo nandeha tsy mila anao zahay nananao mandeha any diso fanantenana ny Jesosy izy rehefa avy eo hoe zao day dia tsy nataony an'izao alao ihany tsy mivavy zao diso fanantenana amin'Andriamanitra satria mitady harena hafa akoatran'i Jesosy dia ho diso fanantenana ihany ry havana zay mino ty tenin'Andriamanitra ty izy harena heverinao tena harena ny zavatra eto an-tany ve sa ny zavatra any an-danitra lay zavatra mandalo ve sa ny zavatra maharitra mandrakizay ary zay no mahatonga ny tompo eno tsara fa tia no fehezanteny mavesatra indrindra amin'izao tenin'Andriamanitra toriko zao andro any arivo tia ny afatra mavesatra indrindra tsy miankina amin'ny fahombiazana hitanao miaraka amin'Andriamanitra ny famonjena ny fanahinao veriko ndray mpandeha tsy miankina amin'ny fahombiazana hitanao miaraka amin'Andriamanitra ny famonjena ny fanahinao tsy miankina amin'ny fahombiazana hitanao miaraka amin'Andriamanitra ny famonjena ny fanahinao ny olona mahita fahombiazana miaraka amin'Andriamanitra sorana lehibe Jesosy dia raina ny anarany fa tsy voatery ho voavonjy izy satria maro amin'izany andro zany nanao hoe tompoko zay reto nge le navoaka ny demony zavatra tsisy demony ohatra zany mihitsy fa navoakanay daholo zay reto le nahita marary be lehibe ary nosotranonay daholo izy rehetra zay reto le nanao an'izao zao hoy ny tompo manao hoe tsy fantatro akory ianareo satria nahoana tsy tao le fo tsy Jesosy no harena zavatra hafa dia varena tsy miankina amin'ny toroteny ataoko aminao ny hidirako any an-danitra ry havako tsy miankina amin'izay fahagagana ataoko ampanaovan'Andriamanitra zany tsy miankina amin'ny fametrahako ny tanako aminao dia hoe zay ametrahany tanany dia zao no mitrangy tsy miankina amin'ny isan'ny olona nataoko batisy tsy miankina amin'izany fa miankina amin'ny hoe tiako ve Andriamanitra miankina amin'ny hoe Jesosy ve ny antony nahavelomako tetỳ an-tany raha izy ny antony nahavelomako dia vonina ndray aho izy rehefa miala eto fa raha tsy izy ny antony nahavelomako dia hiteny izy manao hoe tsy fantatro akory ianao zay manatsofina enti miaino aoka izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana aizary ny harenanao any an-danitra sa eto an-tany raha any an-danitra dia sambatra ianao satria eo akaikin'i Jesosy samy fonao amin'izao fotoana izao ary zay no mahatonga azy hanamboatra anao hatrany fanaraka misotrapo fa raha eto an-tany dia lavidavitra n'Andriamanitra ihany mila mpanakekely le izy safidy mila raisinao hoe inona marina ny antony amin'ny tokony tompo hanompo azy ve satria izy ny tompo sa hanompo azy satria tiako mba isy an'izao na isy an'izao na isy an'izao tompony
hitantsika rehetrarehetra riavana zay manatrika eto. Ny amarana koa azy a dia zao ny voasoratra Kristy maty noho ny inona Kristy zay ihany nahafatesan'i Jesosy, tsy maty noho ny zavatra hafa ankoatran'izay izy. Noho izany riavana zay manatrika eto, rehefa azonao zay dia zay no tena harena. Rehefa azonao ny famelan-kelo ka io ny antony nahafatesan'i Jesosy, efa anananao ilay tena harena zany. Amen. Aza mitady zavatra hafa intsony.